Ireo lohateny vaovao antsika avy hatrany ary amin'ny tia latsinainy 17 Jolay 2020 ity. Irotsaka antsehatra hanatsara ny lalana mampifandray ny faritra Bongo Lava sy Melaky ny Jeny miaramila. Manay ny fisina gafy ny nina natao amin'ny fahatapahan-jiro teto Antananarivo ny Jirama. Sarotra ny mifeny afo any Frantsa sy Espagne no ny hafanana tafahoatra. Anisany orantsika eto anatin'ny fampalalam-baovao ireny miaraba to klasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fampalalam-baovao manasa antsika rehetra ary anaraka hatramin'ny farany. Lalana Tsirono Mandidy Maintrano, lalana anisan'ny tena dezaka sarotra raha samy lalana eto Madagasikara. Hiditra antsehatra amin'ny fanamboarana sy fanatsarana azy ny tafika malagasy amin'ny alalan'ny Jeny miaramila. Araka ny fanambiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrianirina Mikael izay namelona indray ny asan'ny Jeny miaramila hipaka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy. Nanomboka androany ny asa natomboka teo amin'ny tetezana manambolo everina ovitaina lohan'ny rotsakorana mba hanamaivana ny fahasairana ny ponina sy ny mpampiasa iny lalana iny, ny lalana makany Maintrano zany na ny RN bis 1. Griffin Bakolniena. Tena ao anatin'ny asa tanteraky ny Jeny miaramila amin'izao fotoana izao eto Manambolo Tsirono Mandidy no misy anay eto no toerana anomboana an'ilay fanatsarana ny lalam-pireneny RNB izay mampitohy any Maintrano any araky ny fanambiny fitondrana fanavaozana izay amakindray ny lalana anatsara n'izany lalana izany mba ahafahany vahoaka malagasy mifamoivoy amin'ity lalam-pirenena ity. Araka izany efa tonga eto avokoa ireo fitaovana rehetra izay nomeny fitondrana ny tafika malagasy entiny Jeny miantsehatra ao anatin'izany hoe fanampiana ny vahoaka miasa manakaiky ny vahoaka malagasy izany. Eto Manambolo no natomboka ny asa fanatsarana sy famakina ny lalana izay mbola sarotra mampitohy any Tsirono Mandidy sy Maintrano. Arenina atao mitovy tantana ny lalantany mba igodana afaka ivezivezena malalaka ary tsy ampijaly ireo mpandeha rehefa amin'ny fotoana ny orana. Ity no asa voalohany tanterahany Jeny miaramila araky ny fanambiny fanavaozana amelona indray ny asan'ny Jeny hipaka mivantana araky ny filan'ny vahoaka. Maneho ny fisaorana feno ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara araka ny fanamby izay nataony anangana indray ny Jeny miaramila. Jeny miaramila moa tsy hafa fa sampana iray ao anatin'ny tafika malagasy ao anatin'ny etamajoro ny tafika Antanety. Isaorana azy fa totosa somatsara izany ary pirofo mivaingana fa tongavan'ireto fitaovana reto tsy vitany hoe tonga tany Tomasina fa tonga tao Antananarivo ary tonga tia Tsirono Mandidy. Mbola misy fitaovana samihafa any an-dalana any. Sasany mbola iny ambonin'ny sambo dia miandry ny fahatongavantsika. Tanatin'ny fanamby izay nataony koa ny anombohan'ny asa fanarenana ny RN1 na ny RN1 bis izay mampitohy ny Tsirono Mandidy Maintrano. Tsy mbola resaka hoe hanao goudron le ataontsika zao fa hanao ny fomba rehetrarehetra ahafahan'ny fiara mifamoivoy dia hanitatra hanatsara hametraka resaka kanal lalan-drano hametraka ambotra faran'izay aingana ireo toerana izay hita hoe sarotra tsy azo aletsony ary mety misy karazana déviation vaovao atao noho ny tsy fahafahana amin'izay toerana samihafa izay tsy ahafahan'ny fiarakodia vaventy mifamoivoy. Efa tonga aty avokoa ireo fiara lehibe nomeny fitondrana fanavaozana ampiasaina mandritra ny fanatsaran-dalana. Efatr'izay nampikaikaikany maro raha ity lalana Tsirono Mandidy mankany Maintrano ity
izay mirefy any amin'ny 400 kilometatra. Ireo toerana tena sarodalana araka izany no amboarina maika mba hanamavanana ny fahasahiranan'ny mponina. Zay kosa aloha zao courage be raha ohatra hoe misy azany fanamboaran-dalana zany satria manamaivana ny fahasahirananay amin'ny fampiasana ny lalana satria ny lalana iny tena mafy lalana iny surtout fa avaratra dia mba mifahavitany lalana zany ny tena mba fanirinay raha ohatra hoe mba vita hatramin'ny farany jusqu'à maintirano mihitsy zany tsy oro mandidy maintirano tena mba irinindreo vahoaka maro be reo satria tena mijaly tena faly de faly mihitsy satria vita ny lalana zao mba afaka amin'ny fahasahirananay amin'ny lalana tsara zany mba tsy dia manimba tomobile tsy mijaly ny fiara fitaterana nareo zao namoaka vokatra tondra vokatra ambanivohitra izy dia faly mihitsy mahita an'ilay lalana vita tena faly mihitsy mba afaka mikaramakalalana be amin'ny lalana mba mitsady ny fiara koza ny bajazy amin'ny lalana vita tsara taloha kely teto ratsy be lalana teto tena mijaly be amin'ny lalana tototona be hoe faly be afaka miasa afaka mikarama tsara sisy ohatra na fitongavany maramila ty fa tena tsara ny fitongavany maramila ty dia tena zava-dehibe fijalia le tômôbily minday vahoaka dia le ratsy le lalana. Efatra hatramin'ny 5 volana no fepitaona iasany ireto miaramila ireto enjehana alohan'ny rotsakorana. Orinasa Sinoa efa namaky lalana teo aloha kosa no hiara isalahy amin'ny fanamboarana sady tondra fandriampahalemana ihany koa ireo miaramila ny jeny miasa aty amin'ny manodidina. Fanambokoavana tokoa ny fanatsarana sy ny fanamboarana iny lalana makany maintirano iny. Resaka jiro, resaka herinaratra manahy ny tompon'andraikitra anivon'ny jirama raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany fa misy gafy inina atao mikasika ny fahatapahan-jiro faobe izay nitranga omaly sy nitranga matetika tato ato teto Antananarivo. Anisany voaresaka ihany koa ny mikasika ny filoson'ny fanadihadiana ataon'ny solombavam-bahoaka momba ny raharaha jirama ary ny resaka baiko izay nomeny ny filohan'ny fanavaozana ny orinasa tsy miankina iray izay mpamatsy herinaratra eto Madagasikara. Ny andindindreo iarahantsika amin'ny Prisy Karakotona Andrasana sy Andry Rajaonarivao. Mampiaya ny famaizany tompo famokarana herinaratra ny HFF teny Ambohimanambola omaly ka niteraka fahatapahan-jiro faobe nandritra ny ora iray teto Andrenivohitra hoy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny jirama tsy voasambana nefa no nahatsikaritra fa misy zavatra hafahafa ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny jirama fa efa nisy ihany koa tamin'ny herinandro lasa teo tsy fahatomombana ny famatsiana solika ho an'ireo central attaque anankiroa lehibe mpamatsy herinaratra noho ny antony fibahanan-dalana. Ny zavatra nahagaga tamin'ny alatsinainy ariva dia nisy camion citerne izay simba tamin'ny lalambe intsiny amin'ny toerana hitaterana solika. Tokony nisy solika izay nitaterana hoentina any amin'ny atsona hoe le centrale le TAC nefa voabahan'io camion citerne io rehefa nivoizina moa zany zay zavatra hoe samy nanana ny interprétation ny olona fa izay zany ny zavatra nisy teny ary ny nagaga dia anatina période d'examen no miseho io zavatra io rehefa voasakana ny lalana nidina teny izaho sy Andriamatoa ministra efa taorinany tamin'ny taorinany pointy efa tany amin'ny tamin'ny 1 alina tany vao afaka ilay camion citerne izay zany le camion citerne ambandalana izay zany vao afaka niditra ireo camion anankiroa izany hoe efa niaina tanteraka atao anatina délestage isika satria voabahana ny lalan'ny diran'ireo camion mpitatitra solika ampidinina ny taky jirama ireo ary dia nanao délestage tany amin'ny 35 mégawatt tany ny jirama omaly dia nisy blackout adindray teto Antananarivo zany hoe tsy nisy
herinaratra anakely aza inona ny antony misy a centrale anankiray eo a zay any HFF efa tsy miasa tsony izy io a fa mbola alimenté zany io mbola misy olona tao dia ndrehitra zany a ny cellule MT zany hoe les moyenne tension a zay manakaika ny ligne 1 sy ny ligne 2 avy any Andekaleka teo amin'ny teoran'io a de niteraka blackout tanteraka izy dia raha nisy le zavatra niseho tamin'ny 20 jolay de nisy ny zavatra niseho tamin'ny taika amin'ny 20 jolay nisy ny fahatapatapahana mety tsy kelikely tena nelanelany teny de mbola nisy koa zay zavatra zay a omaly dia milaza zany izay fa miteraka ia na dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny ahitany aza isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izany hoe miena ny abetsahan'ny rano dia tokony ho voafehy tanteraka ny famatsiana herinaratra eto an-drenivohitra ho hiatrany ireto tompon'andraikitra eto anivon'ny jirama ireto tsy hipetra-potsiny araka izany ny fanjakana afa hiroso amin'ny fanadihadiana lalina na tonga izany fahatapahan-jiro mifanesy toninina natao izany ajoro ny voamera iraisan'ny polisy pirenena sy ny zandarmaria pirenena anao ny fanadihadiana lalina ary natsangana araka izany a ny commission d'enquête mixte zay taliany procureur général de la cour d'appel anao ny fanadihadiana mikasika ireo fahatapahan-jiro a izay mampiaya tranga mampiaya taoriny déclaration izay nataony filohan'ny fanavaozana taoriny fanombohan'ny enquête parlementaire ary magaga zany a dia ifampizarana mba ho fantatry ny be sy ny maro ny zavatra misy mahakasika ny fiaraha-miasa ny jirama amin'ny orinasa Enelec any amin'ny faritra Gosy dia nanamafy ny jirama fa samy tokony andray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay araky ny fifanarahana ranomarina any Dego dia Dego a Majanga Tomasina Toliara dia tokony lay orinasa Enelec tokana ihany no mamatsy any fa noho ny tsy fampin'ilay izy dia manampy ny jirama zany amin'izao fotoana izao ho any Dego dia efa mampiditra zao ny puissance disponible ho an'ny ataony jirama dia efa misy 5,6 stable io any Mahajanga ny Mahajanga zany dia misy ny HFF izay mampiditra 8,6 ny HFF ho famenona an'ilay gapy Tsiampy dia Antomasina amin'izao fotoana izao araky ny voalazako teo hoe na dia eo zany ny fampidirany jirama ilay 5 mégawatt dia mbola misy gapy miovaova eo anelanelany 7 ka hatramin'ny 10 mégawatt eo dia tsara fantatry ny vahoaka malagasy zany tsara fantatry ny mpanjify izany satria araky ny voalaza dia hoe tsy mifanaraka amin'izay mifanarahana ny vokatra omen'ireo ny fournisseur d'énergie sasantsasana isy moa ny fepetra horaisiny raha tsy tafaverina amin'loany ny fifanarahana natao tamin'ireo orinasa tsy miankina mpamatsy herinaratra miara-miasa amin'ny jirama hiatrany ny tale général ny jirama tamin'ny ty fionana tamin'ny mpanao gazety ity mikasika ny orinasa jirama izay ihany antony maromaro no nahatonga ny fahampitehany jirama raha nambarany voamera-panadiady eo anivony antenimera-pirenena anisan'izany ny fampiarana diso ny didy mpitondrana tamin'ny taona 4 teo ihany koa ny fanafoanana ny raffinerie tao Tomasina ary ny tsy fanohizana ny fanamboarana ny centrale hydroélectrique sy ny tsy fahampin'ny rotsakorana nanao tatitra momba izay fivoaran'ny fanadiadiana ataon'ny voameran'ny fanadiadiana momba ny raharaha jirama eny anivon'ny antenimera-pirenena izay izy ireo androany mbola presikaraka ho tonandrasana ihany no nanangona ny vaovao nanjakan'ny kolikoly avolenta kopaka isasana
teo amin'ireo mpitondra ny fandimby no nahatonga ny fahampitehany jirama ankehitriny hoy ireo mpikambana ao anatiny voamera ny fanadihadiana eo anivon'ny anteny meram-pirenena mahakasika ny raharaha jirama andony telo no fototry io fampitehany io ho iatrany ity voamera ny fanadihadiana ity voalohany avokatry ny fampiarana diso ny didim-pitondrana laharana 8 tamin'ny taona 2024 izay manome alalana ny tsy miankina amokatra ngovo amin'ireo toerana mbola tsy misy jirama. Ny zavatra nisy nefa rehefa taty amin'ny taona 4 dia mifanohitra amin'izay ny zavatra nataon'ny mpitondra fa ny toerana efa notatagna ny jirama ndray no nomenany privé ary rehefa azony dia nampanofa gropy tamin'ny jirama. Ny tena loza dia zao rehefa nyraisin'le privé ny toerana notatangan'ny jirama dia tsy misy akory na fifanarahana taratasy faran'izay sotra zay zany hoe ny fanagnany jirama hiany no na mpanofaina ny jirama. Ny zavatra faharoa dia zao niteraka fahatiatoka sy nampitombo ny fandaniam-bola nataon'ny jirama ty fampanofana gropy ty satria nahoana gropy tsy miasa lazaina fa miasa nefa ny vola aloha isan'andro. Gropy ohatra miasa adiny 3 anatin'ny 24 heures dia lazaina ohatra miasa adiny 9 teraka fahatiatoka be dehibe zany a tamin'ny jirama ka nahatonga reo vola be dehibe amina miliara voatery tsy maintsy anateman'ny fanjakana ny jirama. Io fampanofana vondrona piary herinaratra io no navadika ho fifanarahana fividianana angovo taty aorina izay nambarany teo anivon'ny anteny meram-pirenena fa fifanarahana manambaka ny malagasy fosotra izay nampitotongana ny jirama ihany koa ny fanafoanana ny fitoerana fanadiovana solika tao Tomasina. Niteraka fanararaotana tamin'ny vidin'ny solika fanafoanana ny raffinairio satria tsy nanana moyen de contrôle amin'izay tena tokony hivarotana ny solika ny fitondram-panjakana malagasy ka nitombo ny vidin'ny solika dia nisy fiatraikany zany tamin'ny famokarana any fitantagnana ny jirama. Teo ihany koa ny tsy nanohizan'ny mpitondra taty aorina ny fametrahana ny centrale hydroélectrique izay efa natomboka tamin'ny fotoam-pitondran'ny Flodidiera Tsiraka sy Hery Rajaonarimampianina. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia nahatsapa fa tokony tohizana ny fanaovana centrale hydroélectrique ka nadomboka natao ny famolavolana ny anaovana ny volobe sy sahofika. Rehefa niala tao amin'ny fitondrana nefa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia tsy nanohen'io projet ny volobe sy sahofika io zay efa tena ambony voa alohan'ny elan'ny président Hery Rajaonarimampianina teo ny mpitondra taty afara. Azo atoka fa raha nanohen'io sahofika sy volobe io ny mpitondra taty afarany dia izao problema tresika zao mety fa tsy nisy tsony na azo atoka zany hoe tsy fotoagna firy dia mba voaregle ty problema mitranga amin'ny firenena malagasy ty. Nisy fiatraikany tamin'ny famokarana angovo ataon'ny jirama ihany koa moa ny tsy fahampiny ny rotsakorana izay ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro. Ireo rehetra ireo no anisan'ny antony goavana nampitotongana ny orinasa jirama raha nivokatry ny fanadihadiana nataon'ireto voamiera mpanadiady mahakasika ny raharaha jirama eto anivon'ny anteny meram-pirenena ireto. Mbola mifandraiky amin'izay resaka famatsiana herinaratra izay ihany raha ny fantatra dia feno ny famokarana herinaratra izay tadiavina raha ho an'ny tobim-pamokarana TAC 3 eny Ambohimanambola. Manome tanjaka 80 mégawatt ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo na ny RIA ny TAC 3 amin'izao ka manafoana tanteraka ny fahabangana amin'ny famokarana na ny GAP tao anatin'ny andro vitsivitsy. Manana ambava indray ny RIA ankehitriny izay
izay amaolana betsaka amin'ny fahatapahany herinaratra ho an'Antananarivo. Efa napetaka raha teo ireo fitaovana filtre 1.3 isa vaovao ho an'ny TAC 3 nahazona io 12 mégawatt namenona ny famokarana io. Mbola vao nanafatra filtre vaovao maro ny Chine ihany koa ny ministera ny angofo sy ny akoranafo hitsinjovana ny famokarana manaraka hatramin'ny taona 2022. Raha izay ny Antananarivo manahoana kosa ny fivoarana ho an'ny famatsiana herinaratra ho Tomasina mitohatra ny dinikasa sy ny tomba nataon'ny banky iraisam-pirenena izay mikendry ny fanatsarana ny famatsiana herinaratra ao Tomasina amin'izao fotoana izao. Ny farany herinandro teo ny fantoka tamin'ny fanombanana ny toetry ny tambazotra mitondra herinaratra sy ny famaritana ireo asa lara-pahamehana amin'ny fanarenana sy tsarana ny fotodrafitrasa ny iraka nisy ny fitsidiana ara-teknika tao Tomasina faharoa ny jerena ny zava-misy momba ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana ampiasaina mba hamantarana ireo fanatsarana ilaina ho fanamafisana ny fahombiazan'ny tobo-pamokarana. Natao ihany koa ny fitsiriana ny tambazotra mitondra herinaratra 10 mégawatt avy any Volobe 1 ny arahana tamin'ny ekipa ny Jirama. Nandritra izany no nanombanana ireo fahasimbanana teraka ny fandalovan'ny rivodoza kezany. Anisan'izany ny fahaverezan'ny Tarby mitondra herinaratra mirefy 70 kilometatra izay nisy fiantraikany tamin'ny fampandehanana ny tambazotra. Ankoatr'izay dia nisy ny fitsidiana ifotony ny toerana izay nahavery Tarby mirefy 900 metatra mba hanamarinana ny zava-misy sy hanangonana ireo antotan-kevitra ara-teknika ilaina amin'ny drafitra fanarenana ny herinaratra ao Tomasina. Dia fantatra fa handray fepetra entitra amin'izay tomponantoka tamin'izao fangalalana Tarby izao ny ministera ny angofo sy ny akoranafo raha vao vantany vita ny fanadiadiana. Lafy mavao hafa mandray andraikitra tanteraka sy feno ny fanjakana malagasy amin'izao manoloana ireo trangana fangalarana olona sy fakanan-keriny eto andrenivohitra sy ny any amin'ny faritra sasany. Natsangana ny centre opérationnel na ny fitoeram-pibaikona etsy Tsaralalàna nanomboka ny 9 Jolay lasa teo. Ankoatra ny fanaovana fanadiadiana sy fikarohana lalina dia mandray ny angom-baovao rehetra, ny fitarainana, ny fampilazana sy ny tranga mehana samihafa mikasika izay resaka fahaverezana sy von'olona izay ny centre opérationnel mba ahafahan'ny olona rehetra mahazo vaovao sy mahafantatra ny tokony alehany indrindra raha sendra misy tranga miseho eny anivon'ny fiarahamonina eny. Norosorandriamanana. Tranga faheno hatramin'izay ny resaka fahaverezan'olona sy fakanan-keriny ary famonon'olona izay miteraka fahoriana eo amin'ny fianakaviana. Nandraisana fepetra izy reny ary nampiarana ny lalàna izay tratra nanao ny eloka saingy tatoato dia ny fanesy ary betsaka ny tranga ka niteraka fampiororona eny anivon'ny fiarahamonina. Mba hahazoana vaovao araka ny tokony ho izy dia nanangana ny centre opérationnel na fitoeram-pibaikona ny fitondram-panjakana andrindrany ireo asa rehetra mifandraika amin'izany indrindra fa ny fahazoana vaovao avy amin'ny toerana maro samihafa mba hialana amin'ny tsao sy onoono etseroa izay miteraka fikorontanana eto amin'ny firenena. Fitoeram-pibaikona moa zany dia ny toerana fotsiny no tsara lalàna fa ny asa dia natao an'ireo faritra misy eto Madagasikara. Zany hoe ny angom-baovao rehetra dia alefa ao amin'io fitoeram-pibaikona io ary ao no mandrindra izay rehetra izay. Ao no mandinika ny vaovao izay voazo ary ampitaina amin'ny ny olona rehetra izay enan-kianja izany na ampitaina amin'ny tompon'andraikitra ambony. Zavatra misy ao matetika dia ao moa zany le fandikan-dalàna mazava ho azy ilay atao hoe fakanan-keriny. Ao ihany koa leo manararoatra angamba izay manana olana ao amin'ny tokantrano dia mandeha mivoaka dia tsy hita tsy miteny amin'ny fianakaviana fa dia lasa fotsiny izy mandeha. Ao indray ny azo lazaina hoe ireo zaza maditra. Tsy mijanona fotsiny eo amin'ny fanangonam-baovao ny asa fa mitohy makany amin'ny famotorana ny raharaha. Ny miresaka famotorana indray dia misy ny cellule d'enquête dia iny moa zany tsy ambaratelo ny asa iny rehefa
tonga ny fotoana izay ametrahana zay zavatra dia hoentina eny amin'ny fitsarana izy dia ny fitsarana zany no manapa-kevitra farany zany hoe ny renseignement na reo angom-baovao rehetra na le fitarainana izay tonga ao amin'ny cellule d'enquête dia tsy maintsy manao ny fikarohana ireo enquêteur dia manangona porofo rehetra dia mitondra anazy ao amin'ny fitsarana. Anisany miteraka savorovoro amin'ny saim-bahoaka ihany koa ny fanaparitahana vaovao tsy marina any anaty tambajotra jerisera. Misy lalàna mifehy ny famoahana ireny vaovao ireny. Jerena aloha hoe iza no mamoaka an'ilay vaovao, pejy iza no mamoaka an'ilay vaovao, pejy atokisana hoe efa namoaka vaovao marina ve io pejy io. Manarak'izay koa dia hoe manao ahoana ny famoaham-baovao nataony io pejy io raha oharina amin'ny pejy hafa. Andeha zany hoe hanamarina ihany koa an'ilay vaovao amin'ny pejy hafa isika dia vakina hatramin'ny farany ihany koa ilay horonan-tsary na ilay vaovao izay avoaka fa matetika fanaiterana fotsiny ny atao ao fa tsy tena hoe vaovao mahakasika ny tena hoe fiarahamonina ihany koa na tokony hoe tera-boka-tsoa ho an'ny fiarahamonina. Ka aoka isika olom-pirenena izay tompony andraikitra mba tsy ho tafiditra ao anatin'izay asa fanakorontanana izay. Ary misy lalàna mifehy io na famoahana an'ireny sary reny ary dia misy lalàna mifehy ihany koa hoe sary manao ahoana ny tsy tokony avoaka raha sary mampivarahontsana tonga dia misy mamoaka avy hatrany miteraka fanakorontanan-tsaina aty amin'ny praitan-drazana zany. Sarina ankizy tsy azo avoaka mihitsy ireny sarina ankizy ireny raha tsy hoe nahazoana lalana avy amin'ny ray aman-dreny alalana voasoratra ho amin'ny fiarovana ny zoan'ny ankizy zany. Dia entanina isika tsy anjifa avy hatrany hinanam-bolony an'ireny vaovao ireny. Dia misy moa ny fanentanana izay efa atao amin'ny alalan'ny peta-drindrina sy amin'ny alalan'ny fampahafantarana amin'ny haino aman-jery izay haino aman-jery manara-dalàna no anaovana azy ireny mba ho famoahana ihany koa sy hoe fanehoana fa manana ny fahaiza-manaony ihany koa ny haino aman-jery matianina. Dia misy an'ireo mpanao gazety matianina izay manana adidy sy andraikitra ny amin'ny tsy famoahana afa-tsy vaovao marina sy voamarina. Ny toerana tokony ho aleha voalohany, ny olona tokony ho antsoina, ny fepetra raisina aingana santonany amin'ny aditsaina menjady amin'ny fianakaviana hiara-ny herisetra mitranga amin'izao ireo. Misy ny laharana afaka antsoina maimaim-poana dia ny laharana 770 sy ny 720. Ho antsika olom-pirenena, ho antsika vahoaka malagasy sahia mitoroka, sahia mandeha manatona ny tompona andraiki-panjakana mahefa raha misy tranga mampiaya, raha misy tranga hafahafa eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny manatona ny tompony andraikitra eo anivon'ny fokotany fa mandray ny andraikitra manandrify azy ny mpitandro filaminana ary andeha ho tohanana ny mpitandro filaminana ady iraisan'ny firenena ity. Atsika avatsika malagasy no tsy hita, avatsika malagasy no mamony ainy, zanakitsika malagasy no hiara-ny herisetra dia andao irahina isika malagasy handray ny andraikitra manandrify antsika tsiraray avy tsy sanatria fa nylihana andraikitra fa fiarahamientana, antso fiarahamientana sy firaisankina hamongorana n'izao loza miatra amin'ny firenentsika izao. Dia farany hoe isika malagasy manana ny soatoavina. Tsy isika malagasy no fantatra amin'izany hoe mandatsakaina manao abibiana amin'ny praitan-drazana amintsika, amin'ny zanakitsika. Dia misarika ny saina mampandinika atsika rehetra hoe aiza ho aiza ilay soatoavina maha-malagasy atsika, aiza ho aiza isika mitonina olom-pirenena malagasy tompony andraikitra dia apetraka amin'Andriamanitra moa ny fandaminana ny zavatra rehetra ihany koa ankoatra ny hoe fandraisana andraikitra efa atao eny anivon'ny fitandrona ny filaminana. Ho an'ny mpanao gazety manokana dia afaka manantona ny ivy-toeram-pibaikoana eny Tsaralalàna ny eto Antananarivo fa ny any amin'ny faritra ihany koa dia nametrahana ity ivy-toeram-pibaikoana ity amin'ny fitadiavana ny vaovao.
namaly ny antso ny filohan'ny fanavaozana mikasika ity raharaha ity ihany ny amin'ny fandraisana ndraikitry olom-pirenena ny fikambanana SAF na ny sakaizan'ny fandriam-pahalemana amin'ny fanampinany andro masy-pokon'olona eny anivon'ireo fokotany 2017 eto Antananarivo iaino ary tatitra ny zava-misy eny an-toerana no hitondra fanovana toe-tsaina ihany koa raha nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tanatina fanambarana androany ny votoatin'izay fanambarana izay teo amin'ny micro ny Miray Andrianjafy sy Faniry Kely. Teneniko teo manana asa ho antonona raha misy ny olana eny anaty tanàna eny olana ara-pandriam-pahalemana ohatra ary hanao tatitra ihany koa amin'ny tompona andraikitra voakasika amin'izay zavatra misy any anaty tanàna ary ho andromaso eny anatin'ny fokon'olona zay sakaizan'ny filaminana mahasakaiza zay dia olona azo antonina izy olona azo ifanankalozakevitra ary olona afaka manome vahaolana zany hoe afaka manome orientation zany hoe makarinareo na zao tokony atao am'izay na miantso avetrany izy raha ohatra resaka tsy fandriam-pahalemana ny tokony andraikitra zay fandriam-pahalemana zay izay nanovanay antso avy hoe andombaravarana any aminareo zay zay tokony andraikitra apafantatra misimisy kokoa sady ametraka an'izay fiaraha-miasa zay mba tsy hisy elanelana ary mba ho fokon'olona mandray andraikitra no misy eto fa tsy mitava fotsiny ny fitondram-panjakana raha ny zavatra napetraka moa zany dia dimy isaky ny fokotany netreretina aloha ho apetraka eto amin'ny 2017 fokotany zany hoe zay zany no atao dia miantso sahady raha rotiko eto le izy ho atsika ataontsika hoe ex militaire na homme de réserve reny hanatevin-dahara atao anatin'ity safy ity satria itsika nefa manana saikefa amin'ny resaka fandriam-pahalemana itsika miara-metana no ahafahantsika mametraka an'izany fandriam-pahalemana zany fa raha ho ankinitsika fotsiny le izy ampitandro filaminana dia tsy araka an'izany nisa fa itsika miara-metana ary ho famalina ny antso ny folohan'ny fanavaozana amin'ny fandraisana ndraikitsy ny olo-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena fa indrindrandrindra ho amin'ny fanovana toe-tsaina satria hisy fitezana ho ataon'ireo ao anatin'ny safy ireo na ireo sakaizy ireo any anaty fiarahamonina eny. Nampitovy fomba fijery sy tadindokanga eo amin'ny fampirisihana ny tanora amoronasa sy andraindraikitra ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofana arakasa miaraka tamin'ny tetikasa anjara tetikasa izay anofana tanora malagasy hatramin'ny 503 isa ho afaka isehatra amin'ny asa sy amorona asa ho azy ireo mifanandrifindrindra amin'ny tanjon'ny ministera ity tetikasa izay antsoroany SOS village d'enfant vatsiny vondrona européenne vola ity sy toanan'ny SOS village d'enfant any Danemark sy ny aide action faritra maro no iasan'ny tetikasa anjara eto amin'ny nosy anatin'izany fokotany 7 tetikasa izay manome lanja tanteraka ny fiarovana ny zon'ny ankizy nanomboka ny asa tamin'ny septambra 2020 noraketina tamin'ny alalan'ny fifanaovantsony ny fiara-miasa teo amin'ny ministera sy ny SOS village d'enfant. Fa tsy mbola mahafantatra loatra sy mahatsapa ny tena mahazava-dehibe ny fananana fiantohana ny akamaroantsika malagasy misy karazany maro izy io tokony ho fantatra ny tsirairay ary azona tombotsoa maro dia maro miezaka mampafantatra ny vahoaka ny antony ilana ny fiantohana na ny assurance izany ny PAM izay fikambanana ivondronan'ireo mpiantsehatra amin'ny trano fiantohana eto Madagasikara iara-iasa amin'ny ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofarana arakasa izy ireo amin'izany anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ifanaraka amin'ny filana ankehitriny entanina sy beazina ny olona anana fiantohana ho fiahina ny maha olona azy ireo araka ny sokajiny avy fanampy mpanazavana tsy misy ny école d'assurance eto nefa ny sehatra lehibe tokony ampahafantarana ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany fisiny zany fiantohana zany ny fiantohana amin'ny zava-dehibe fa zava-dehibe fotsiny zany raha voalohany dia hoe fiantohana tsy maintsy atao dia fiarakodia zay ihany ao anaty fiarakodia ny responsabilité civile zany hoe ny andraikitra ny tompony fiara na mitondra fiara izay ihany no tena obligatoire
misy ny faharoany hoe fiantohana tokony atao tokony sotrahana assurance essentielle io ao ny assurance vie ny santé ny retraite tafiditra daholo ary ny fahatelo dia le hoe assurance terena atao imposé izy amin'ny manera le izy rehefa makany banque tsika ny olona ka hoe indramboly dia misy terrain banque no hoe rahasanatreky misy fampiasana dia ny assurance tsy azo fana assurance vie zany le olona anao pré manao ohatrany ko ny any amin'ny TLS ny andeha voyage any velany dia terenanao raha zay no tsy maintsy hoe fampianarana be le izy mbola éducation somary lavidavitra satria tsy le fiantohana laina tsy le assurance voyage manao le olona fa ahoana fomba azoana visa tsy ny assurance natao miaraka amin'ny crédit ilain'le olona sy tsy aby adiny fa ahoana fomba azoana crédit aingana izay mbola hoe mbola lavitezaka ny zay ny mikasika an'iny fa hofaranana ny 7 telopolo sy raiky amin'ny telopolo jolay izao ny fankakevim-pirenena ho an'ny tanora ary aorin'izay dia atolotra ny filohan'ny fanavaozana ny République ny Madagasikara ireo feikevitra voaravina ny voalohany volana aogositra izao ihany. Fankakevitra izay nitetin'ny faritra 7 hatrany anaty commune rehetra tany tao anatin'ny volana maromaro tanora 250 7 hatramin'ny 5 taona amin'ny sokajy rehetra no andrasana anatrika ity fandravonan-kevitra ho atao eny amin'ny CCI Vato amin'ny faran'ny volana izao ity. Nalitsoro Andriamasinoro. Ho any amin'ny 700 no noteteziny teo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena natsangana ny komity nandrindra ny fankakevitra izay nahitana ministera 5 sy ny solotenan'ny tanora avy amin'ny sehatra maro lafy. Nisy ny fomba fiasana petraka. Nofaninay ireo komity ireo hoe ahoana ny fomba hankana ny hevitry ny tanora. Nomena fitaovana izy afahana mamolavola sy mistructuré izy ny teny frantsay andreo hevitra omeny tanora namany ary indrindrindra nomena fahaizana manokana koa izy mba afahany manaja ny tanora mitovy aminy sy manaja ny rafim-panjakana izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Voatetana daholo aloha ny commune andreny vohitra hitra koa hoe mahasolo tena ny commune rehetra ve zay 700. Mahasolo tena satria efa nisy fomba fiasana nataonay na metodologie napetraka dia nisesisesy ny fomba nanatanterahana n'ilay fankakevitra satria teo amin'ny 3 volana teo katroka zay no nanatanterahana ny fankakevitra nanomboka tany amin'ny commune naravina teo amin'ny chef-lieu de district ary naravina teo anivon'ny chef-lieu de région ary farananay tamina atrikasa fanangonana sy capitalisation andro hevy-dehibe ireo. Zao mahasahy miteny aminareo eto fa zato sanjato sy misy mahatsapa koa zay fa nahita lesoka ary nahatsapa izay na mahatsapa koa zay fa nandray nitsikera natao namana tanora mitovy aminay natao ny mpanao politika natao ny namana zay mitsikera nyty fitondrana ty ndraisina daholo reny. Lohevitra maromaro no ny fampizarana toy ny politika, ny sosialy hatramin'ny tontolo iainana. Andinika izahay ny momba ny sehatra politika. Sehatra politika mizatra maro be ao anatiny ao satria resahintsika foana ty resaka rafitra ity. Nandinika reo tanora reo hoe ahoana ny fomba afahana mametraka rafitra ao anatin'ny fanavaozana zao. Rafitra mamaly ny filan'ny tanora sy mamaly ny filan'ny Madagasikara satria ny tanora sy ny firenena dia mifamatotra. Namolavola koa reo tanora reo ny adevitra makasika ny lalam-panorenana io. Tsy nametraka rafitra atsika tsy maintsy mesaka lalam-panorenana. Hoe lalam-panorenana ohatrany ahoana sy firafim-panjakana ohatrany ahoana sy firafitry ny fiarahamonina ohatrany ahoana no apetraka eto a Madagasikara hamaly ny hetaheta am-pirenena sy hamaly ny vahoaka ny hetaheta ny vahoaka malagasy. Nandinika koa reo momba ny fifidianana satria tsy maintsy hiafara amin'ny fifidianana ty tantaramanga ity. Nandinika zareo hoe inona ny fepetra irosona amin'ny fifidianana. Ahoana ny fitsipoka raha misaka fitsipoka tsika dia lalàna izany. Inona ny lalàna ifehezana ny fifidianana. Ary namolavola koa reo tanora reo fampidinika hoe ahoana no afahantsika manatanteraka ny fifidianana araky ny calendrier mety ao anatin'izay fanavaozana zay. Sy ny fomba fitantanana amin'ny lafiny ara-politika maro samihafa sy ny fanavaozana ny fomba fanaovana politika
eto Madagasikara. Nandinika koa reo misiatry ny toe-karena hoe ahoana ny fomba anarenana siam-piharina maro samihafa, ny jono, ny fiompina, ny fizahantany, ny famatsim-bola, ny fampiasam-bola etsetra ary fanarenana ny siam-piharina maro samihafa. Fandinika koa zao mahakasika ny lafiny ara-tsosialy, fampianarana, ny resaka fandriam-pahalemana zay ampikaikaika amin'izao fotoana zao io, ary nametraka koa laharam-pahamena mazava ho azy ny resaka kolotsaina. Satria mahatsapa ny tanora fa mihavery tsikelikely na misy perte de repère ny tanora amin'izao fotoana zao amina kolotsaina sy ny soatoavina mahamalagasy. Ary ny tsy farana koa fa ngezangezaka ihany ny resaka tontolo iainana ary indrindra ny anjara toeran'ny tanora amin'ny fitantanana nyty Madagasikara ity. Maromaro ny lesika hita nandritra izay fotoana nanaovana fakan-kevitra tamin'ny tanora izay. Vao nanomboka ny fakan-kevitra tamin'ny volana voalohany dia nahatsapa izay hoe tsy ampy izany serasera izany. Dia niezaka zahay nampita ny vaovao tamin'ny alalany hainao manjery pirenena. Nampiasa izay ny réseau de communication izay tena ampiasain'ny tanora amin'izao fotoana zao, tapazory tseratsera. Ampiasa izahay plateforme anankiray en ligne ahafahan'ny rehetrarehetra mandray anjara indrindra amin'ny fankakevitra amin'ny fandravonana farana andray anjara mivantana amin'io zany ny tanora rehetrarehetra zay tsy afaka manatrika mivantana ao amin'ny CCI vaty. Mbola miantso anao izahay tanora namana, aleo mandray antanana ny hoavy ty Madagasikara itsika fa tsy mijanona fotsiny mitsikera zavatra tsy mety. Hanomboka ny alarobia 7 Jolay ifarana ny voalohan'ny volana Aogositra 2024 ny fankakevitra ny tanora hoentina amin'ny fikanantom-pirenena. Zay ny antony tonga ihany karakaran'ity fandarana ity. Fampafantarana amin'ny vahoaka malagasy, fampafantarana amin'ireo rafitra maro samihafa misy eto Madagasikara sy maneran-tany. Fa tonga ity ny fotoana ahafahan'ny tanora malagasy mandravona ny hevi-dehibe manerana ny faritra zay nangonireo komity mpikarakara isan-tsokajy. Efatrandro no natokana hanaovana an'izany. Ary eto mbola manentana tsy hanavahana na iza rehefa tanora ianao 14 ka hatramin'ny 15 taona ny famaranana zay atao amin'ny CCI vato eto Antananarivo. Nanontanian'ny mpanao gazety tamin'ity fotoana ity ny mety ho fampiarana sy ny tombontsoa ho an'ny tanora aorian'ilay vakan-kevitra. Na marina an'izay dia nanatona zay teo anivo fiadidianan'ny Repoblika. Nanazava taminy hoe reto ny dingana efa vita, reto ny dingana farany tsy maintsy ho atao, ary reto ny dingana aoriana satria tsy tokony mijanona amin'ny fanolorana ny fehi-kevitra nasionaly ihany ny asan'ny reto komity reto. Nanatona zahay Prime Ministre koa, satria ny Prime Ministre dia lehibe ny komity teknika, dia nanantona azy zahay nampafantatra azy reto ny dingana efa vita, dia mba mo garanti fa mo raisinareo ny hevitry ny tanora. Ny antom-pisian'ny Prime Ministre aloha voalohany dia hanatanteraka amin'ny fotoana fohy ny fankan-kevitra. Nanantona zahay ny communauté internationale. Nanome toko zareo fa ho akaiky ny tanora. Niraisy ny filohan'ny FFKM soltenan'ireo tanora reto. Fampisara taminy koa zahay ny ahiahy ny tanora reto hoe ahoana ny mofandraisanareo ny fehi-kevitry ny tanora satria miahiahy zahay. Tsy misy ifandraisany amin'ny fanomanana ny fikanandom-pirenena ny zava-misy ankehitriny amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana hoy ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena. Valiko maitsy hoe tsy atopoko satria fa mazava ny tetiandro napetraky ny gouvernemanta teo anivo ny antermiera ary nomena ny SADC sy Union africaine ile projet de la refondation sy natolotry ny Prime Ministre. Mazava ny tetiandro ary matoa zahay miroso amin'ny fakan-kevitra ohatran'izao dia ho fanajana n'ilay tetiandro le teneninao teo. Ny mohatran'izay dia tsy miankina aminay aveko indray mandeha, tsy miankina aminay satria ny vahoaka malagasy no manapaka ao anatin'ny fakan-kevitra, ao anatin'ny fikanandom-pirenena. Hatolotra amin'ny fomba ofisialy amin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara, ny Prime Ministre sy ny FFKM izay hitarika ny fikanandom-pirenena iraisana sy ny fianakavimbe iraisan-pirenena ny fehi-kevitra voangona nanomboka ny 14 Aprily lasa teo. Ronjato sy 5 ny mpandray anjara andrasana mandritry ny efatrandro eny amin'ny CCI vato.
Nitondran'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena fanampanazavana ihany koa tao anatin'ny fandarana manokana iny ny mikasika ny homologation sy ny asa fanatsarana ny kianja bare Mahamasina sy ny fanatarana atao amin'ny kianja be ny Toamasina sy Toliara. Marositsika amina normalisation ty kianja bare ity. Nisy ty andro napetrakinay enim-bolana. Amin'izao fotoana zao efa mandeha ny tolobidy tsy anambarom-panjakana satria bara-panjakana resaka eto. Tolobidy amin'ny tseram-bara-panjakana afahana mametraka pelouse na ny terrain hybride zany hoe mifangaro. Zay moa fanapakevitra ndraisy ny filakevitry ministra hoe atao terrain hybride io zay tsaratsara kokoa ho an'ny mpilalao iraisam-pirenena ho an'ny tanora zay ilalao ao. Mandeha ny tolobidy zao afahana manatsara an'ireo gradin reo satria mbola misy tokony asa tokony ho atao toizanao ary misy an'le vestiaire ao ambady koa terrain annexe ho atao. Nietretina anatina 3 volana efa bolana eo farafatarany vita. Dia parallèlement zany izahay efa miara-miasa miaraka amin'ny CAF andefa ny mpidirika na ny inspecteur an'zareo hanara-maso any fizotran'ny asa atao ato irarina zany amin'ny taona ty ihany tsy maintsy vitatsika ny manao ny homologation. Tombo lehibe eo antsika ny fafahana manao ny fankatoavana ny homologation ty toerana misy eto Madagasikara ty. Ary mieritreritra izahay raha misy moa ny fahafahana mba hanitatra ny Toamasina zao efa ngizabe ny stadium Toamasina. Io anisan'ny fampiasako tany amin'ny FIFA hoe Batsirivo ny hanamboarana ny stadium io Toamasina io. Manana koa tsika ny kianja be ao Toliara. Mba farafaratsy aloha ireo no azotsika trandrahana ho normalisena hanaraka ny norme ny CAF dia mba afahantsika mandray lalao iraisam-pirenena. Mieritreritra moa tsika ho any amin'ny lalana tsaratsara kokoa foana fa miezaka ny ministera anatin'ny fanavaozana zao aloha tsy havita zavatra ngeza be izahay sarotra ny tena zany fa mba farafaratsy mba misy fototra ho apetraka eo dia anjaran'izay mandimby eo manohy ny asa vita rehefa avao. Banga ny tontolon'ny politika sy ny seapikaroany eto amintsika nodimandry ny sabotsy teo amin'ny faraiky amin'ny 70 taonany ny colonel Boto Manovatsara nanana anjara toerana teo amin'ny tontolon'ny folo alinda ny fitantanan-dra-panjakana ary ny sehatra ny fikaroana siantifika izy teto Madagasikara manamboninahitra ambony teo anivon'ny tafika malagasy efa nitanany andraikitra maministry ny asa vaventy sy ny toetrandro azy sy ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012 ankoatra ny asany teo amin'ny sehatra ny fitantanan-dra-panjakana dia fantatra ihany koa tamin'ny fandraisana anjara teo amin'ny sehatra ny fampianarana sy ny fikaroana siantifika ny colonel Boto Manovatsara nandray anjara tamin'ny fikaroana momba ny siansa sy ny fampiarana eo amin'ny sehatra ny fanorenana sy ny fambolena izy efa nitanany andraikitra mahasenatera ihany koa ny colonel Boto Manovatsara androany moa no niazo ny tanindrazany any Vohibolo commune Ankarimbary district ny Vohipeno ny nofo mangatsikany rehefa avy natao veloma farany teny amin'ny chapelle militaire Ampaibe. Any ivelany tato anatin'ny andro maromaro dia mandravarava ny afo ao Frantsa sy any Espagne alana arivony hektara no may ary mahery 5 arivo sy 4 alina sy 3 hetsy ny olona tsy maintsy nandao ny toeram-ponenany tany Espagne no nahitana olona iray namony ainy raha mpamonjy vona 5.20 no naratra tao Frantsa. Ny hafanana tafahoatra ny Eropa amin'izao fotoana izao ny ahitany ary ny rivotra mahery no anisany mampitatra ny afo tsy ahafahana mifehy izany any amin'ireo toerana ireo. Riva Vaonarivo. Polina mahery ny 5 arivo sy 4 alina sy 3 hetsy no voaterina findra toerana ao Espagne sy Frantsa no ndoro ala izay mandravarava ny toerana. Ao Frantsa, ao Gironde, any amin'ny faritra atsimo andrefana ny tena mahery vaika ny doro ala. Hatramin'ny alarobia, ala mahery ny 2 arivo sy 4 hektara ny lasa laveniny. Trano fonenany 700 no may ary mpamonjy vona mahery ny 20 no naratra. Etsy andaniny, orinasa mahely ny 3 arivo sy 1 alina ny tsy maintsy nafindra toerana tao amin'ny département Gironde raha nambarany ministry ny toe-karena frantsay. Olona mahery ny 2 alina sy 2 hetsy ihany koa no voaterina esorina tamin'ny toeram-ponenany
ho fiarovana ny ainy satria dia efa manakaiky ny tanàn-dehibe ny lelafo indrindra ho Bordeaux izay faritra malaza maneran-tany amin'ny famokarana divay ary ihany koa ahitana campine na toeram-pilasiana betsaka indrindra ho Frantsa. Noho ny fianaky ny afo, toeram-pilasiana 570 ny voaterina akatony. Araka ny vinavinan'ny Météo France, mbola itony hafanana be any atsimo andrefany Frantsa, mety hahatratra amin'ny 40 degré Celsius ny maripana, izay mety hampahazovahana hatrany ny toroala. Manoloana ny zava-misy, nitarika fivoriana iarahan'ny ministera maromaro ny filoha Emmanuel Macron tamin'ity alatsinainy ity, iresahana ny fitantanana ny krizy sy iresahana ireo sehatra voatohitoiny. Raha ny antotanisa, hatramin'ny fiandohan'ny taona, ala manodidina ny 5,1 hektara ny dravany afo tao Frantsa. Any Espagne, faritra maro ihany koa no ahitana firehetan'ny ala. Ny ao Avila, akaiky ny Madrid ny tena goavany. Olona ray ny namony ainy vokatry ny loza nateraky ny afo tany Valence any atsimo atsinanan'ny Espagne ary manodidina ny 5 alina ny tsy maintsy nafindra toerana. Tamin'ity alatsinainy ity no nanomboka miverina tsikelikely miazo ny tokantrano ireo mponina nafindra toerana vanda ny vaovao marina fa azo antoka ny toedrara na dia tsy mbola voafetanteraka aza ny afo. Marina fa mora mirehitra ny ala Europa amin'izao fotoana izao noho ny tany sy ny zava-maniry maina tanteraka nandritra ny volana maro ampin'ny hafanana tafahoatra misy ao Europa nandritra ny volana Jona sy ity volana Jolay ity. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny afiparitaka haingana sy ho sarotra vonoana na dia efa narivo ny ary ireo mpamonjy vona no miara-misalaha amin'ny famonoana afo ary nahetsika ihany koa ireo fiaramanidina sy ny angidimby. Ary amaranantsika mahafinaritra ny fampalalam-baovao anamarika ny 50 taona ny ankarany an-tsehatra ny tarika anjila izay nanana ny lazany tany amin'ny taona 20 tany. Maro ireo hira na fantarana azy ary tsy afaka ambavany maro ihany koa. Amin'ny iraika amin'ny 30 Jolay izao dia isy ny kabareny amin'ny CCI Vato ifamtoana amin'ny mpakafy azy ny tarika anasa vahiny maromaro ihany koa iaraka amin'ny mpiara-peo aminy toa ny Joanna, Elsie, Maher sy ireo mpanakanto hafa. Araka ity vaovao entiny Miray Andrianjafy sy Fanily Kelity. Ditra, takonila, sambasamba, anisan'ny rawira na afantarana ny tarika anjily izany izay nanomboka nalaza ny taona 20 sy ny taona 1990 ary ny tety 20 taona. Nampiavaka ny tarika ny resaka fandrindram-peo itony kira lalina mampieritreritra izay miresaka fitiavana amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa ny fampiasana ny zava-maneno sy ny gadona mifangaro. Ampiara-peo amin'ny Joanne, Elsie, Maher izy. Ao anatin'ny kabaret andeha amin'ny fahatelo, ao anatin'ny kanto miampita izay ho tanterahana ny 30 volana May ao amin'ny CCI Ivato. Etsika izay hoanan'ny RTL Madagasikara. Joanne ity akaiko ity efa taizana anjila hatramin'izay. Mamany, dadany, injila daholo dia voataiza atao nanomboka tamin'ny fahazazana izy ka hatramin'izao dia tsy afaka atsony. Eny kokoa ny feo vahoa zay hoe mikaolona amin'ny feoko ny feon'le kiality dia io izy io dia nalaiko. Elsie indray fanena tamin'ny Paris tany zay dia nanontany azy hoe ianao ve ndosika isanao anao seho zakanao ve anao seho araka amiko dia niteny izy hoe ie ka vonona ianao fa iaraka sika dia gagabe izy dia zay koa ny antony mba irahantsika malala koa ny feon'ny Elsie fa matanjaka. Tarika anjila izay ankalasa ny 50 taona ny rano. Ankasitrahantsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany misaotra ny ekipa rehetra ihany koa raha ampitso indray mirary sorto klasy Dovavy.